ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antanmen. Vous présente Ni Vava. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambavao. Andrasan'ny maro amin'izao fa akatoko ny farany taona izao niezaka ataony misy atafika manoloana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika etsy eroa. Ny hetsika afikaroana ireo abasy tsy ara-dalàna nataon'ny mpitandro ny filaminana izay ataony angina tamin'ity taona 2024 ity. Mahatratra 10 fa ireo narary tonga ny zafasalamana teny amin'ny hôpitaly CHUJR tamin'ny sampana vonjy-taitra sy avonjy aina ny fa 14 sy 15 desambra lasa teo nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Noely. Amin'ny ankapobeny naratra vokatry ny tranga eny anivon'ny fiarahamonina na accident à responsabilité civile sy fanapozenana ara-tsakafo no antony nidirana hôpitaly raha nitatitra hatrany. Nanao ansoavy ny ijerena akaiky ny toedra raha sy ny fanaovana faniadiadiana ka ho hasaziana araky ny lalàna ireo meloka sy namonina fatiny zanany ireo fianakaviany Fredy. I Fredy izay tsy aivina ilay tovolahy kely kilasy T4 lavony bala ny mpitandro ny filaminana natao Tanandava à Bekotika distrika ny Mahampo ny aliny 20 desambra teo raha anitady ny rainy ireo mpitandro ny filaminana. Efa miroso amin'ny fampiakarana ny vary aloha mialohan'ny fotoana ireo tantsaha eny Ambodomita sy ny manodidina amin'izao fotoana izao vokatry ny orambe sy ny avandra omaly. Maro ireo vary efa masaka sy maitso ny lamaka vokatry izany. Na eo aza ny fahasahiranana tsy maintsy atao izay ampiakarana ny vokatra azo avotana raha ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena olona miisa 70 no namoniainy vokatry ny fanafiany ny vondron-tafika atao Niger ny aliny asabotsy ifoha alahady teo raha toka mandridina ny 3,000 afa kosa naratra. Ity olana ity izay efa nianany Niger antaonany maro saingy tsy mbola nanana paikady mazava iadina amin'izany ny fanjakana any antoerana atreto. Ny andinjinjay avy hatrany. Faltafona amin'andreny tena tomboko lasy tompo avy amin'ny tianio ity ato anatin'izao fampalalambavao izao aterina ny arabo ary falmy arabo ihany koa natratry ny fetin'ny Noely ary mirary fosady atratry ny taona vaovao anomboantsika ny fampalalambavao avy hatrany dia andrasan'ny maro amin'izao akatoko ny farany taona izao niezaka ataony tafika manoloana ireo fiparitahan'ny basy mahery vaika etsy eroa niezaka fikaroana ireo basy ara-dalàna nataony mpitandro ny filaminana izay tao nangina tamin'ity taona 2024 ity. Matoa andatsoratra. Nateo aza ny fahasahiranana noho ny tsy fisinina teo anivon'ny tokantrano no tsirairay avy. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fetin'ny Noely teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary ny ena raha mitata amin'ny taona lasa ireo olona tsy maintsy nandalo teny amin'ny hôpitaly raha nitatitra voaray ny maraina teo. Ny mifanohitra amin'izany kosa no hita tany amin'ireo tontolo ambanivohitra sy ireo faritra mena no niforongatry ny asa dahalo tsy mandry andro tsy mandry alina ny vahoaka vokatr'izay ary manay mafy ny ainy. Antony tsy mijanona amin'ny fakana fananana fotsiny ihany ireo mpanao asa ratsy izay manao andiany ary tsy mampolony fa anjatony fa miroso amin'ny fakana-keriny, fanolanana, fandratrana sy famonoana ain'olona mihitsy aza. Ny tena olana ankoatr'ireo dia ny hoe mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo mpanafika ireo. Fitaovam-piadiana avy aiza ireo? Iza no mpamaty sy mpanome fitaovam-piadiana? Ireo malaso sy mpakan-keriny ireo. Tamin'ity taona 2024 ity nangina ary tsy hita soritra ny ezaka nataony Zandary sy ny tafika manoloana ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika eto Madagasikara. Ny volana Martsa 2024 tsy ahivina natratra 29 ireo basy tsy ara-dalàna voangona manerana ny nosy izay nahitana sokady telo toy ny basy mahery vaika, basy mborona ary ny basy vita gasy. Ankoatr'izay, grenady enina ary bala 350
no azo no andritry ny etsika iray volany famitorakeloko amin'ny fitazonana basy sy tsy ara-dalàna nanaovana antsoafo tamin'ny fanaterana ireo basy tsy ara-dalàna ireo. Inona no sakana tsy nanohizana izany etsika izany tamin'ity taona ity? Ny basy izay miparitaka etsy sy aroa ka ampiasain'ireo malaso amin'ny asa ratsy izay ataony. Ny tena olana ihany koa ireo mpitandro filaminana izay natao tandroka hoarin'ny vozona indray tatoato no miray petsapetsa amin'ireo mpanao asa ratsy. Voatsy ela akory ny 20 Desambra lasadeo ankoatra ny olom-boafity misy 2 tandro filaminana misy 7 no voasambotra no ireo fakanan-keriny tao amin'ny distrika Anakazobe. Tandro filaminana ny voatonona tany Ambatoboeny sy tao Morondava ary ireo toerana hafa anaraisana fitarainana. Tsy mitahiry olon-dratsy ny eo anivon'ny tafika hoy ny fanehoan-kevitra nataony tompon'andraikitra taorian'ny otranga tany Ankazobe io. Nanamafy ihany koa izy ireo fa ho tohizana ny ezaka rehetra atao anatsarana mafimafy kokoa ny fandriampahalemana eto Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka, na ho any eto Antananarivo renivohitra izany na ho any amin'ireo tontolo ambanivohitra rehetra any. Fanehoan-kevitra izay andrasan'ny mponina asa mivaingana indrindra amin'izao fiantrehana ny faran'ny taona ka andraisana ny taona vaovao 2024 izao. Andrasan'ny rehetra ny iverenan'ny filaminana ahafahana miary sy miaina am-pilaminana. Andrasana ihany koa ny vokatra azo tsapahi-tanana amin'ny fiparitahan'ny basy mahery vaika manerana ny nosy. Mahakasika ny tatitra taorian'ny fety dia mahatratra 19 marary tonga ny fahasalamana tetsy amin'ny hôpitaly HR tao amin'ny sampana Vonjitaitra sy Vonjiaina ny 14 sy 15 Desambra lasadeo nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Noely. Amin'ny ankapobeny maratra vokatry ny tranga eny amin'ny fiarahamonina na ny accident à responsabilité civile sy fanapozenana ara-tsakafo no antony idiran'ny hôpitaly raha ny tatitra hatrany fitsinokoloina. Nahitana fiainana ireo tonga ny fahasalamana tetsy anivon'ny hôpitaly CHUJRA nandritra ny 2 andro nankalazana ny fetin'ny Noely hoarina tamin'ny taona 2022. Raha ho an'ny sampana Vonjitaitra misy 720 ireo niditra hôpitaly ny 14 sy 15 Desambra. Anton'izany ny loza eny anivon'ny fiarahamonina, ny lozam-pifamoivoizana izay namoizana ain'olona ray. Olona iray hafa narary vokatry ny aretina hafa ary maty teo amin'ny hôpitaly. Toy izao ny andinindininy ny lozan'ny soa teo anivon'ny fiarahamonina ny hôpitaly teto aminay 5, ny lozan'ny soa teo anivon'ny fifamoivoizana 4, ny lozan'ny soa teo amin'ny asa tsy nisy teo amin'ny tokantrano anaky-9, ny lozan'ny soa teo anivon'ny lalan-dehibe ray, ny hafa anaky 7, fitambarany 13. Ankilany, lehilahy miisa 2 no niditra hôpitaly tao amin'ny sampana Vonjiaina raha toka miisa 20 ireo tonga ny fahasalamana ny andron'ny 15 Desambra. Fisotroana zava-pisotro misy alkôla sy fanapozinana ara-tsakafo nandritra ny fety no anton'izany. Olona miisa 4 hafa ihany koa no fantatra fa nikasa amonteny raha ny tatitra hatrany. Amin'ny ankapobeny izany no ny tsy fahazakana sakafo tsara-pahasalamana no fety ny antony nahatonga ny olona niditra teto aminay. Izay ny ankamaroan'izy ireo. Ny andro ny 15 Desambra indray ny pahasalamana teto aminay 20, niditra hôpitaly 2 nandalo 40. Ireo izay niditra teto aminay indray noho ny zava-pisotro misy alkôla lehilahy 2, ny hafa ray. Ny aretina indray noho ny sakafo tsy ara-pahasalamana tamin'io andro io tsy nisy niditra teto aminay. Ny aretina hafa no toy ny fahatapahan-lalandrà vehivavy iray, ny hafa lehilahy 2 dia vehivavy 7. Ny namoniaina dia lehilahy 3, ny razana niditra lehilahy ray vehivavy ray. Razana miisa 5 ireo niditra tao amin'ny CHUJRA. Misy amin'ireo razana no tsy mbola hitan'ny fianakaviany hoe hatrany ny fanazavana. Misy 120 ireo niditra hôpitaly raha ny tatitra hatrany. Fa manodidina izay hatrany dia ny asandro fety ny toeram-pitsaboana tetsy amin'ny 17 hektara noho ny famaroany rehetratra ny areti-kibo sy areti-pivalanana. Ankoatra ny fihinanana sakafo efa lany andro, antony mahatonga izany ihany koa ny tsy fahazarany taova ireo sakafo ka niteraka tsy fahasalamana. Ny tombony trangana areti-pivalanana sy ny areti-kibo nandritra ny fetin'ny Noely teo. Voatery ny asandro fety Dr Norbert, tompon'andraikitra toeram-pitsaboana etsy amin'ny 17 hektara.
Ny aretina betsaka moa aoriana amin'ny fetahaka izao dia ny areti-pivalanany, ny areti-kibo. Mandoa dia mivalana satria tapohan'ilay sakafo tsy dia mahazatra azy ilay vatan'ny olona. Satria rehefa fety moa dia mba atao metimety ny sakafo dia tsy zatra an'izay ilay vavony sy ilay tsinay. Eo koa moa izany ilay sakafo indraindray sakafo tsy dia voavoatra tsara. Tsy araka ny tokony izy ny fandrahoana sy ny fanamboarana azy dia lasa miteraka areti-kibo izy. Misy moa ny sasany indray diso tafahoatra loatra satria fety loatra ny andro dia mihinana zay tratra mihitsy dia lasa miteraka tsy fahasalamana eo amin'ny vavony sy tsinay ilay izy. Ny ankoatran'izay moa izany dia ny loza ratra zany. Eo ny olona rehefa mamy dia lasa miafara miady dia mifandratra. Eo ihany koa ny lozam-pifamoivoizana. Eo ihany koa zany hoe avy ny orana dia malama ny lalana, indraindray tsy hitany lavaka dia mianjera ilay ankizy. Ankoatra ny mety ho fihinanana sakafo laniandro, ny fihinanana sakafo tsy mahazatra ihany koa mety hitarika tsy fahasalamana rehefa tsy voalanjalanja ho iatran'ny mpitsabo. Vaovany tsy fandriam-pahalemana dia lehilahy iray 25 taona itolo-draza ka novonoin'ireo mpakan-keriny rehefa tsy nanomeny ireo politapitrisa ariary no takin'izy ireo. Miorohoro ny mpiompiomby satria ny arenana angonina ihany no lasa sarika hamoizana aina noho ny tsy fandraisana andraikitra ara-dalàna ataony manam-pahefana sy ny mpitandro ny filaminana ao Menabe. Ka eto Andriatsilavo. Ny alarobia 20 Desambra lasa teo nalainy Soaraza sy mamotavota ilay dahalo raindany avy ao am-paritsoky Befasy, Morondava itolo-draza, ilay mpagnarivo araka ny resaka navoaka ny teny anivon'ny fiarahamonina. Ny aliny 24 Desambra lasa teo novonoin'ireo mpakan-keriny itolo-draza rehefa tsy nanaiky ny andoha 20 tapitrisa ariary tamin'ireo mpakan-keriny. Tokony ho tamin'ny 3 ora maraina no nalaina tamin'ny toerana nanarinana ny fatiny ny fianakaviany. Razana efa simba avy notetehin'ireo dahalo nakan-keriny sisa no tratrany ny fianakaviana sy ny mpitandro filaminana tao anaty ala ao amin'ny farity ny toerana antsoina hoe Ambao, eo anelanelan'ny komuna Mandabe sy Ankilizato, distrikany Mahabo. Tolo-draza no anaran'ity raim-pianakaviana namoy ainy ity 25 taona. Mpanarivo na mpanankarena omby adizay tao amin'ny komuna Befasy, distrikany Morondava sy ny komuna Ampani, distrikany Mahabo. Isan'ny olona mamioditra tao amin'ny faritra, mpanampimponina ao an-toerana sy ny mpitandro filaminana tonga mampandry tany. Reharehan'ny manodidina sy ny komuna Befasy sy Morondava sy Ampani, Mahabo izy, manana ny maizy azy, no ny toetrany sy ny fitiavany omby, araka ny fomban-drazana Sakalava. Vokatr'izay, nampitondraina ny anarany ny fokotany ao Andimaky, komuna Ampani, distrikany Mahabo, ka natsoina hoe tanànany itolo-draza. Nandritra ny fakanan-keriny tsy nitsahatra nampilaza tamin'ny mpitandro filaminana ao amin'ny Gendarmerie, groupement Morondava ny fianakaviana sy ny olona akaiky ny rahatopoko lahy tolo-draza, saingy tsy nahitambokany izany. Kivy, ketraka ny fianakaviana, miorohoro ny fiarahamonina ao Morondava sy Mahabo, satria toa efa mitaza-potsiny ny mpitandro filaminana, manoloana ny tsy fandriam-pahalemana, alatromby sy vonolona, ary fakanan-keriny tahaka izao. Miorohoro ihany koa ny mpiompiomby, satria arenana angonina ihany koa no lasa sarika hamoizanaina noho ny tsy fanaisana andraikitra ara-dalàna ataony manam-pahefana sy ny mpitandro filaminana ao Menabe, mampahazo vahana ny asan-dahalo. Manao antsoavy ny jerena akaiky ny toedrara sy anaovana fanadihadiana ka hosaziana araka ny lalàna izay meloka sy namonina afatin'ny zanany ireo fianakaviany Fredy. I Fredy izay tsy ahivina fa ilay zazalahy kely klasy T4 lavon'ny balan'ny mpitandro ny filaminana tao Tanandava Bekotika distrikany Mahabo ny aliny 20 Desambra teo raha nitadiny irainy ireo mpitandro ny filaminana. Daniela Minarsono mitatry ny andindiny izay. Mitohatra ny antsoavy sy ny fitarainana ataony fianakaviany ilay zazalahy kely kilasy T4 matony tifirin'ny mpitandro filaminana atao amin'ny fokotany Tanandava Bekotika distrikany Mahabo ny aliny 20 Desambra lasa teo. Nakahy moa tsara misy raha andrahako izao, gn'anako ahay traty tragno. La traty tragno amizao rahay avy bakagny. Anao kisefosefo anay tragno ao hidadena olo dedaviny zao. La dedaviny olo dedaviny io tsy hitany. Kage popo basy atin'ana tragno io kaiky fa mitiditsy gn'anako. Zao amizay zay zavatra niseho teto. Malahelo gn'aiky.
ankilany tsy marina ho ireo fianakaviany Fredy ray njoro vavolombelona mikasika ny zavanitranga ny filazana fa nitoraka famaky ireo mpitandro filaminana ary aka ny vaovao aily amin'izao fotoana Fredy. Vandy nanday famaky io fa telefony nataony tagnany zay ro tagnany fa ifatratrina efa mibabika eo moa hay nivokavakao nivoka tany eo fa nanday famaky zao vandy toboky nagnatimo hoe nisy famaky fagnovandra fa ferovandreo tegnandreo nanaovandreo an'izao agny fa zaza madinika io tsy minday famaky zao vandy mpanao gazety nanao an'izao tagny fa la raha io zaza telefony hitako teo io ro hitako teo nandesiny fa felovandreo azy amin'aminoandreo azy nahavy anombozandreo teny azy fa maty moeka ary gn'andro hariva amy 6 alina. Vitandroany talata ny fandevenana ny Fredy ilay zazalakely kilasy T4 matonotofiriny ireo mpitandro filaminana atao amin'ny fokotany Tanandava Bekotika distrikany Mahabo ny 20 Desambra lasa teo. Mangataka ny anokafana fanadihadiana mikasika io raharaha fitifirana ny Fredy io ireo fianakaviany. Mitombo hatramin'ny 10 isanjato ireo mpanjifa sy ny fanafarana fiara any ivelany miditra eto amintsika amin'izao vanim-potoana ny fety izao raha ny fanazavany mpiantsehatra amin'izany fiara natokana hitondrana fianakaviana no iantefan'ny safidiny maro izay hanafarany avy any Korea Atsimo ny akamarony. Mitombo ireo fiara mivezivezy eto andrenivohitra amin'izao fankalazana ny fetin'ny Noely sy famaranana ny taona izao. Maro ireo mpanjifa no manafatra fiara avy any ivelany avy hatrany isorohana ny olana mifanjifana eto an-toerana. Ho amin'ny mpiantsehatra iray izay manafatra mivantana ireo fiara avy any Korea Atsimo efa mandidina ny 20 ireo fiara lafo izay mitentiny ao amin'ny 20 tapitrisa ariary tao anatin'ny 2 volana farany. Oui, le fiara antonony zany tena hoe raha le olona hoe mitazona dia reny no tena alain zareo à partir de 150 millions francs io satria reny misy hoe 7 place mety tsara ho fianakaviana maromaro izy dia reo tena be mpanjifa ho an'ny olona mampiasa. Ia amin'izao fotoana zany efa miova zany ny asan'ny olona amin'izao satria efa manantokantona fety dia somary efa mebetsaka zany izy tamin'ity volana novambra desambra ty satria misy hoe manao cadeau misy moa hoe rehefa fety misy vao hividy fiara dia mba tombotombo kely zany izy tamin'ity mois ty tamin'ny novambra sy desambra teo na dia zao efa kely sisa dia ho tapitra zao ary ny fotoana dia mbola misy manjifa androany zao mbola misy mividy androany tsika miresaka io. Hita miampaka amin'ny mpiantsehatra amin'ny fivarotana fiara ny fidanga ny vidim-piainana eto Madagasikara isany amin'izany fitotonga ny ariary sy ny olana amin'ny famoahana entana ao amin'ny fatitseranana. Ny fiara amin'izao zany desambra mois d'octobre ny commande satria eo 2 mois eo foana zany ny arrivage ndraindray moa 45 jours ndraindray moa mihoatra kely mihitsy ny aza arakaraka le toetrandro zany le izy fa eo amin'ny 2 mois eo foana matetika tena enjana aloha le sandam-bola tena ndraindray tena misy surprise mihitsy zay ao amin'ny port rehefa miakatra le izy fa eny tsy maninona fa azo efina eo ihany azo efina eo foana amin'ny ankapobeny zany olona mbola mivarotra foana aloha zany no tena mividy satria zareo hoe manotom-bola sy ny sisa dia ireny no tena mividy fa misy ihany koa ny olona izay mampiasa izay ny hoe tena mampiasa ho anazy mihitsy ny izy fa ny tena maro aloha zany ny ataontsika hoe 7 isanjato ny mpividy dia mpivarotra avokoa. Nenay moa zany amin'ny maha hoe fiara koreana le anay dia ny Kia sy ny Hyundai zany tena be dia be mihitsy no maka reo ny tena betsaka fa misy Chevrolet ihany koa fa ny Kia sy Hyundai tena tian'ny olona. Ankoatra ireo fiara ampiasaina amin'ny andavanandro maro amin'ireo olona no mividy izay ho fanomezana tamin'ny Noely na amaranana ny taona. Nahitana fitombona 10 isanjato izany fanjifana fiara izany ankehitriny. Raha mifananjavana mahazo vanatra ny ireo fiara koreana Antsimo izay mora vidy sy mora ahitana kojakojany fiara eto andrenivohitra. Ola ny fahatapahan-jiro dia mihafatrany ny fahatapahan-jiro lavareny eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao hoy ny fitarainany ireo mponina teny Akadramamy boribory tany fahadimy commune Antananarivo renivohitra androany. Tafakatra ora 9 isanandro ny fahatapahana ary maro ireo asa fivelomana sy fiarina no mitondra fiasana vokatra izany. Teny atero ny Christian Timby.
mitondra faisana ny asa fiariana sy ny fiveloman'ireo mponina ao Akadindramamy, boriboritany fahadimy, komina Antananarivo renivohitra vokatry ny fahatapahan-jiro lava reny amin'izao fotoana izao. Mihamafatra ny fahatapahan-jiro izay maharitra ora 5 isan'andro raha ny fanazavana. Zay aloha tena hoe mikaikaika mihitsy satria ohatran'ny hoe faritra misy anay zao tena ayayay tena hoe isan'andro tsy maintsy tapaka ny jiro. Ny zavatra tena mahampalahelo zareo rehefa hitako facture tsy tara mihitsy ary tsy mandefitra. Rehefa hoe misy zavatra kely hoe des fois avy aty amin'ilay mpanjifa nefa le service-ndry zareo tsy tonga lafatra. Zay zany mba fangatahanay mpanjifa ho amin'zareo amin'ny lafiny jirama ao mba atao arakarak'ilay fandraisam-bolam-bahoaka ny service atolotra tompoko. Miainao anatin'ny fahamezinana ny mponina dia mirongatra ny asa ratsy le asan'ny dahalo, asan'ny jiolahy, asan'ny mpandrobe. Zay zany ny amezako asan'ny mpandroba lasa mahazo vahana zany ny ratsy raha hoe tonga dia hoe raha nole fahatapahana jiro lava reny loatra. Dia zay no hitako hoe tena lesoka be mihitsy zany eto amin'ny anina eto dia misy fiatraikany be ny amin'ny fiainan'olona ny amin'ny madinika moa zany tena lasibatra voalohany amin'ilay izy. Tena hoe io zany tokony ataon'ny zareo lahara-pahamehana, tena hoe mangataka an'ilay fitondram-panjakana mihitsy, tena hoe hijery, tena hoe hifotony rehetrarehetra mihitsy akanavaka satria tena io zany tena bazy an'ilay fiveloman'ny olona sy ny amin'ny fiainana andavanandro. Miteraka fanteantoka goavana ho an'ireo orinasa madinika izay miankin-doha amin'ny herinaratra ny jirama io fahatapahan-jiro lava reny io raha ny fanazavana hatrany. Manao vilika zany zay manao pneu jiro daholo, jiro mampiodina an'ilay masinina manome rivotra iny, jiro manapina pneu, jiro daholo zany le izy miankina amin'ny jirama daholo izy. Famonenana ambony zany tena nampijaly be misy ndray andro tontolo manomboka vao maraina dia any amin'ny 2 any vao tafaverina ilay jiro. Tena mahatsiaro fijaliana be mihitsy le izy, fijaliana be amin'ilay jirama zany. Ho anay aloha zany tena misy fahatiantoka be mihitsy rehefa misy ny fahatapahan-jiro, indrindra ohatra ny glasy ny Eskimo zao izay kely dia kely ny tombony alaina amin'izy nefa ny voatapaka ny jiro tonga dia simba daholo. Taty aminay zao nisy fotoana zao tamin'ny herinandro tena ndray andro maninjitra mihitsy izy zany tsy dia tena hoe tapaka matetika be fa rehefa tapaka izy dia tena presque mandraparivo ny andro mihitsy. Dia iny tena manimba an'ilay zavatra satria ny zavatra anay mila an'ilay courant daholo ilay zavatra rehetra dia voatonga izay zavatra izay dia potika daholo ilay entana rehetra. 5 taona tsy nahitam-baolana hatreto ny fitondram-panjakana amin'ity olan'ny herinaratra eto Madagasikara ity. Foiezaka hatrany ny vahaolana aroson'ny mpitondra raha tsy hitanisa fa tsy ny fizarana jiro mazava ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy nisy ihany koa ny fiovana na teo aza ny fanoloana ireo tompona ndraiky teo anivon'ny jirama noho ny tsy fananana politika mazava hifehezana ny angovy eto amintsika. Raha malala araka izany ny zava-misy iainan'ireo mponina 5 taona teo aoriana, mitomba andro aman'alina ny fahatapahan-jiro, mirongatra ny trangatsifandriam-pahalemana, potika ireo seha-piariana maro samihafa. Komina maro ihany koa no efa naneho fihetsiketsehana vokatra izany, saingy tsy taitra na minimanao be marina hatrany ny fitondram-panjakana. Faniroso tamin'ny fampiakarana ny vary aloha mialohan'ny fotoana ireo tantsaha eny Ambodimita sy ny manodidina amin'izao vokatry ny orambe sy ny avandria omaly. Maro ireo vary efa masaka tsy maintsy ny lamaka vokatra izay. Na eo aza ny fahasahiranana tsy maintsy atao izay ampiakarana ny vokatra azo avotana raha ny fanazavana ny lakana efson. Maro amin'ireo tantsaha no nitondra fiasana tamin'ilay orana narahina rivotra sy avandra omaly. Maro ireo vary lamaka ny rivotra, toy ihany koa ireo fatratra ny avandra. Vokany voatery tsy maintsy nojijaina ireo vary efa masamasaka raha ny fanazavana ireo tantsaha androany. Tamin'maly zany dia nirotsaka ny avandra dia betsaka ny varin'olona simba. Dia izay mampatonga an'ilay vary aloha hoe jinjaina aloha izay manana masaka. Dia mbola manana manta moa zany dia akinan'Andriamanitra mba hoe mba tsy ho simba ny famboletsika. Betsaka noho ny any ampovoan'ny tambary any zany tena mikaikaika daholo ny vahoaka hoe potiky ny avandra ny fambolena. Raha ohatra ny anay ety Ambodisisiny ety moa ary zany ny trano rava mihitsy ny trano ny anderan'ny rivo. Lasan'ny tadio ny tafontrano. Tsy jinjaina malaky satria ho an'ny vorona satria ny akamaroan'ny olona ety zany ny vorona. Dia lany vorona le vary dia manjary
kely fotsiny miakatra. Raha ny hita mbola marobe sy ireo vary alofo mbola maitso raha ny teny sia Ambodomita sy ny manodidina. Ny vary efa masaka no fa tena anitondra faisana fa isan'ny siany lamaka ihany koa fa ny vary maitso raha ny fanazavana. Na tsy voahomana aza ny sia fiakarany sia vary alofo amin'ny alohan'ny fotoana tsy maintsy mamborona hoy ireo hatantsaha. Avandra maly izy zany nisy faritra azo ny avandra, nisy tsy faritra azo ny avandra le izy. Nisy ny tena potika ary nisy ny ramborambonany kely fotsiny. Raha vary tokony tsy mbola ao alaina ary dia lasa nalaina satria atahorana sanatria mbola hiverina ny avandra. Izy aloha raha ohatra mbola maitso tsy dia zaka le avandra tsy latsaka fa le efa masamasaka zany ny raraka ao anaty fotaka ny akamaroan'ny vary. Dia lasa misy fienahany kely zany ny vokatra azo e. Zay ny tena marina an'le izy. Manana moa eo ihany fa tsy maintsy mitady zay anaovana azy rehefa tonga ny anona tsy maintsy mitady volako andeha ho potenao hoe varinao. Voatery tsy maintsy nampitomboana ireo mpitsinja vary. Mampiakatra ny vary ny fanazavana antony sarotra kokoa ny mijinja ny vary sy alamaky ny rivotra. Mitomby ihany koa araka izany sy ny vola aloha amin'izy ireo. Sahiranana kely amin'ilay izy milamaky ny rivotra amin'ilay tamin'iny fandroana avandra iny zany dia misy rivotra kely dia milamaka ilay vary. Raha vary tokony voajinjan'olona efatra lasa enina mijinja azy. Dia mitombo zany ny karaman'olona ilay mijinja azy. Ireo mpijinja ireo zao raha tokony afaka tamin'ny maraindraina lasa raha ohatra tokony afaka amin'ny folo any amin'ny amiray vao afaka dia mandalo fahasaranana kely eo amin'ilay fijinjana azy. Ary maro dia maro ny vary nilamaka tamin'ny rivotra maly nentin'ny avandra io. Azo lazaina fa tsara ny vokatra tamin'ity taona ity hoy ireo tantsaha fa misy fiantraikany amin'ny fambolena ihany sy ny fisiany ny rivotra mahery sy ny avandra iny raha ny fanazavana. Fa tsisy fampandrosoana azo heverina eto Madagasikara raha mbola tsy hanasa ny tanora izay maro nisy eto amintsika hoy ny Fédération du Mouvement Panafricain des Leaders. Andany tokony hiditra antsehatra ho fanampiana ny tanora ny fanjakana mba hampisy fiantraikany tsara eo amin'ny toe-karena ny fananantsika olombelona maro. Ankilany mila mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena ihany koa ny tanora. Onona saina. Tsy ho avin'ny firenena intsony ny tanora fa efa miantoka ny ankehitrinn'ny firenena hoy ny Fédération du Mouvement Panafricain des Leaders Madagasikara. Araka izany tsy tokony hitazapotsiny ny fiainam-pirenena sy ny raharaha politika fa hiditra antsehatra sy andray anjara mivantana ireo tanora. Ny raha miresaka ny tontolo ny fiainam-pirenena sy ny fiainana ara-politika eto Madagasikara dia mampalahelo no hoe mahita ny tanora mbola tsy mandray anjara mavitrika ao anatin'izany. Tsy mandray satria ampandraisana. Ny olana dia ny resaka hoe politika eto Madagasikara mampatahotra ny tanora no miditra amin'izany satria raha hitantsika ireo adila politika sy ireo resaka fifidianana izay vao nijerentsika teo zao dia tsy ny teny ary vitsy ireo tanora naneho ny heviny. Dia izay indrindra no hoe maro anisa isika tanora ary tokony isika no andray anjara mavitrika eo amin'ny fiainam-pirenena satria ny feo an'ny tanora eto Madagasikara dia feo an'ny maro anisa. Isan'ny mahatonga ny tanora mitazapotsiny ny raharaha politika sy ireo zava-mitranga eto amin'ny firenena ny fahatsapana fa adino tsy hanoina izy ireo ho hiatrany ny fanazavana. Porofon'izany efa tao anatin'ny taona maro no fantatra fa tsy hanasa ny tanora saingy tsy nitondrany ny fanjakana vahaolana mandrakandroany. Betsaka ireo tanora eto Madagasikara na amin'ny tontolo andrenivohitra izany na amin'ny tontolo ambanivohitra no tsy misitraka an'izany hoe asa izany. Betsaka ny orinasa vaventy izay mbola matahotra izay hoe hiditra eto Madagasikara tsotra fotsiny satria dia ny tanora izay tokony hiasa ao anatin'izy ireny dia mbola lavitra an'ilay hoe fa aiza manao sy ny kalitao anasa izay takian'izy ireo. Misy karazana opportunité na sofanararoatra na amin'ny arakasa izany na amin'ny resaka hoe fampiofanana ny tanora amin'ny asa isan-karazany. Dia izy io dia nosokafana manerana any Afrika sy manerana ny Madagasikara. Ka izay no ataonay hoe ny Mouvement Panafricain des Leaders dia mampafantatra atsika ireo sofanararoatra satria isan'ny lesoka lehibe ho an'ny tanora ny tsy fahafantarany sy tsy fahalalany ireo sofanararoatra na ny opportunité tokony ho ananany.
laharampamena ny fidiran'ny fanjakana an-tsehatra amin'ny fanohanana mivantana ny tanora na antanan-dehibe na amin'ny tontolo ambanivohitra. Antapitrisany tanora eto Madagasikara no mila tohana ka tokony hifanaraka amin'izany ny politika mpanjakana raha anatsara ny toe-karem-pirenena. Fa ny andrenivohitra zany dia ny PME PME tsy maintsy roa satria ny voalohany dia efa fantatsika tsara le kana Covid sy ny zavatra nitranga teny dia tsy maintsy misy mila tohana amina Fond national de solidarité zany ho an'ny jeune. Dia faharoa mila ihany koa fond de garantie satria le mindram-bola any amin'ny banky nge tsy moramora dia fanjakana zany tokony ho assurance ho an'ilay tanora amin'ny fampindramana vola any amin'ny banky zany na amin'ny findraman'ny tanora volany dia tsy mahazo kosa nefa findramam-bola zay tsy nahazo fiofanana tsy maintsy ny fahaiza-manao aloha ny amafisina dia ny any amin'ny agribusiness zany no tokony ho priorisena ho an'ireo tanora izay manao an'izay fandrarana zay zany dia poursuivre be dia be zany ny agribusiness. Dia ny tanjona zany dia hoe aleo manana entreprise kely be dia be maro be toy izay manana entreprise ngeza be vitsivitsy satria izay zany no tena tanjontsika. Dia ny industrie mametraka dispositif tsika satria ny industrie nge mbola mety 7 ans zay vao tena rentable fa alohan'izay zavatra zay zany dia tsy maintsy amin'ny resaka transformation artisanale ny any ambanivohitra dia petite et moyennes entreprises ny aty andrenivohitra. Aranjony no tokony omenan'ny tanora malagasy fa tsy trondro ho hiatran'ny faneho-kevitra. Ivelinantsika ny vaovao sosialy sy ny fiainam-pirenena rehefa avy eo fa andao aloha anaraka dokam-barotra fohy atao anatin'ny ireto faingo ireto. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Et hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier, 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax Indahar et Tarlalan. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtements, électricité, équipement et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro, prends soin et protège ta maison.
Tavena somatsara tao anatin'ny fampahalalam-baovao tonga so indray tao anatin'ny tapany faharoa. Mbola lavitrizaka ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny fampanajana ny zon'olona manana fahasembanana. Raha ny zava-misy teto Madagasikara tao anatin'izay 10 taona lasa izay no jerena. Maro ireo dingana mila hatsaraina indrindra eo amin'ny fanavaozana ny lalàna mifehy zon'ny olona manana fahasembanana. Hoy teo anivon'ny CNFPPSH na ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap Androany. Mbola mijanona ovana amgoavana ho amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny fampanajana ny zon'ny olona manana fahasembanana raha ny zava-misy teto Madagasikara tao anatin'izay 10 taona lasa izay no jerena. Maro ireo dingana mila irosona, isan'izany ny fanavaozana ny lalàna mifehy zon'ny olona manana fahasembanana izay mbola tsy lany teny anivon'ny antemera-pirenena, hoy ny teo anivon'ny CNFPPSH na ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap Androany. Fanjakana zany dia efa nanosiny ny convention internationale des droits des personnes handicapées. Dikany tokony mba ampiarina ary misy lalàna zay avonjana zany amin'izao fotoana izao, tokony alefany amin'ny anteny mera-pirenena ary efa nalefa imbetsaka izy io fa mbola tsy lany foana hatramin'izao. Dia fanavaozana an'izay lalàna zay zany le hoe omena nisy olom-bavam-bahoaka mba ho laniny ka mikasika ny zo rehetrarehetra io amin'ny olona manana fahasembanana na ny fanofana na fanabeazana, ny asa, ny fahasalamana. Ankoatra izay, marefy ihany koa nitosika avy amin'ny fanjakana na eo aza niezaka ataon'ireo fikambanana maro samihafa eo amin'izay fampananana asa sy fampanajana ny zon'ny olona manana fahasembanana izay, hoy ny teo anivon'ny APHL na ny Association des personnes handicapées aloharan'ny vatandroany. Efa betsaka ihany koa ireo sehatra mandray antanana izay fampananana asa izay amin'ny fanatanterahana fanomezana fampiofanana arak'asa ny olona manana fahasembanana, eo ihany koa ny fanomezana asa ho an'izy ireo zany. Dia izay ny hoe angatahana ny fanjakana mba hoe anarahany andraisany antanana akaika ny fahatanterahana izany ezaka efa ataon'ny entité miantsoroka an'izay fampananana asa ny olona manana fahasembanana izay. Hatreto mbola isany adisisika goavana ataon'ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ny fampiatiana sy ny ady amin'ny fanilikilia eny anivon'ny fiarahamonina, ny fampandrosoana ny firenena izay andraikitry ny orom-pirenena tsirairay avy ary tafiditra ao anatin'izany ireo olona manana fahasembanana raha ny fanazavana hatrany. Mamotika ny toekarena any amin'ny sirika ny mahanotro iny amin'izao fotoana izao ny faratsy ny lalana izay tsy ahafahany ireo tantsa mamoaka ny vokatra hoy ny sombambahoaka avy any an-toerana, midangana ihany koa ny vidim-piainana vokatra io faratsy ny lalana io. Isaka hita ao anatin'ny distrika ny mahanotro avokoa ny vokatra rehetra izay mampalaza ny faritra atsinanany nosy iny, raha tsy laza fa sy ny vokabary, ny vanila, ny jirofo sy ny maro samihafa. Mampikaikaika ny mponina an-toerana ankehitriny ny faratsy any lalana izay mamotika tanteraka ny toekarena raha ny nambara ny sombavambahoaka. Ny vidanga ny vidim-piainana no ny arasy ny lalana. Raha ny lalana avy ao Mahanoro Vatomandry zany lalana natao ray adiny teo aloha adiny sasany zao sika 5 adiny tsy afaka eo. Eo ihany koa ny lalana avy ao Mahanoro mandeha agny Mananjary dia erasika mahita fa dia letika daholo ny baka. Raha mandeha ao Masomeloka fosa zao dia eo amina 400 000 ariary voatody eo amin'ny lalana 25 km satria misy baka anankitelo ao dia misedra olana ary tsy ahita efa adignodigno zaza madinika agny ny automobile zany amizao fa mandeha lakana ny olona ka malona zany dia tsy mahafatrapola izy fa nivokatra misy amin'ny agny anagnany jiaby ene ny avokavoka ny tamatavy ene Mahanoro na resaka litchia, girofle, café, poivre, la vanille tena misy aminay agny herindrindra moa reto resaka hoe fruit misy letchi, mananasy, voangy, kasaka jiaby zany hoe ny produit misy aminay agny zany re izy rehetrarehetra misy agny fa nohony zay afisoko lalana zay dia mizaly zahay. Vokatra io faratsy ny lalana io mitotongana araka izany ny fara-piainan'ny mponina raha ny fanazavana trany. Tena mampitotongana ny toekarena tagny Mahanoro ny faratsy ny lalana satria antony dia zao
aty Vatomandry ny semi-remorque no manao chargement de chargement. Ny tomobile avy agny Mananjary tsy mandalo eo Mahanoro. Ny olona avy agny Marilambo efa manao tapa-dalana mivoaka aty Antanifosy. Ny olona avy ary Ambinagnindrano mividy mitondra 10 000 francs, 10 000 Ambinagnindrano mitovy amin'ny 10 000 Mahanoro ihany. Fa ny zavatra azon'le 10 000 tsy mitovy. Ny frais ohatra tokotra hoe avy Mahanoro Marilambo 5 000 à 6 000 francs le kilo. Ny Ambinagnindrano 3 000 3 500 francs le kilo. Ahoana mo lalana 65 km andoazana an'izay. Ka ahoana tsy misy fiantraikany amin'ny toe-karena malagasy le izy. Zay zany ane no mampitabatabany eto. Za tsy miteny hoe tsy manao ny fitondram-panjakana, manao izy ireo, fa tsy io ny zavatra tena oaragniny agny, fa mba zavatra tena mateza ary mba tena hoe olovany le taranaka ny aoriny. Raha mifantatra, tsy hita mazava ny tena politika ny fanjakana momba ny fikojakojana ny lalana eto Madagasikara. Ny lalana izay sany afokafoka ny fiainam-ponina amin'ny lafiny zavatra maro samihafa. Renversement de pouvoir na fanongana mpanjakana tsotra izao nentina namarana ny fitondrana teo aloha na afahana nametraka ny mpitondra vaovao. Iny investiture no tanterahana ny 9 Desambra teo iny hoy ny mpanao politika nanio ny heviny miaina anaty fitondrana tehirizamita unilatéral araka izany isika eto Madagasikara amin'izao fotoana eo ampiandrasana ny tena fividianana ekendrehetra. Tsy maro toerana ny fitondrana Rajoelina izay mijoro eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny avy eo anivo ny antoko Front de Libération Nationale na ny FLN. Porofon'izany ny fanasan'ny Andry Rajoelina ireo vahiny isan'ny tsokajiny anatrika ny investitura ny 9 Desambra lasa teo, fa ihany koa ny fametrahana mpitandro filaminana etsy amin'ny kianjany 13 Mey izay maneho taratra ny fikorontanana misy eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ankoatra izay, fitondrana tezamita unilatéral ihany koa no mijoro eto Madagasikara ankehitriny noho ity fitondrana ity ny orina tao anaty fanonganam-panjakana. Ny fahefan'ny filohan'ny Repoblika novidina tamin'ny 2018 dia mifarana ny 19 Janvier 2024. Ka rehefa ny faranana mialohan'ny fotoana izy, dikan'izay zany nahoaka ilay fahefan'ny filohan'ny Repoblika teo. Izay mola atao hoe renversement de pouvoir na fanonganam-panjakana. Dikan'izany dia fanonganam-panjakana no niseho tamin'ny investiture iny zany namaranana ny fahefan'ny filohan'ny Repoblika teo aloha ary nametrahana tantana vaovao izay azo adika fotsiny tsotro hoe tena tetezamita zany. Fa ny fiafarany sy ny fiandohany mbola tsy ny fiandohany ny fantatra fa ny fiafarany no tsy fantatra satria hitantsika tsara fa tetezamita unilatéral io zany ka mandrapipetraky ny tena fifidianana dia raha eken'ny rehetra ary ampiasan'ny rehetra anjara zany dia mena ao anaty tetezamitsika tsy fantatra hoe ahoana ny fomba hitondrana ny firenena amin'izany. Vokatra izay tsy famarina toerana ara-politika izay mampanany ho avy ny firenena ary izaka tsy ho ela ny fiakarana ny vidim-piainana mihoapapana ny malagasy vita feteo hoetra ny avy eo anivo ny antoko FLN. Vokany zany dia mafy ny fiainantsika ary io amin'ny ataontsika hoe tapitra ny janvier dia tena mafy tokoa izao satria ny tsy fahafahantsika miara-miasa amin'izao fotoana izao dia tena zavatra tena mety hanimba ny firenena. Miakatra ny vidin-javatra aloha, io tsy miankina amin'ny hoe vidin'ny pétrole ny ivelany fotsiny fa ny vidin'entana eto amintsika tena miakatra be maintsy ny inflation satria kely ny fahafahantsika mivata vokatra ny ivelany, kely ny fahafahantsika mipita vola vahiny. Dia izay zavatra izay zany no mahatonga antsika voamaika miakatra antsika raha teo tsy manana n'ilay atao hoe relance économique zany amin'ilay asa rehetrarehetra atao dikan'izany tena ho sahirana be tsika napotsika ny vidim-pary sy ny vidin-javatra rehetrarehetra aorianan'ny fety io zany. Ankilany, ahina tsy ahatra 7 volana akory ity fitondrana Rajoelina izay nitsangana tanaty fanonganam-panjakana ity hoetrany ny fanehoan-kevitra. Mifandraika amin'izay dia ny mpitondra no tokony ohatra voalohany ka ametraka ny mangarahara raha tiana ny sy ny fanjakana tsara tantana. Ankoatra izay, mbola mitambesatra ao an-tsain'ny malagasy hatrany ny famadihana tanindrazana ka nangatany filohan'ny zoperenena frantsay raha ny fanazavana voaray avy amin'ny mpampianatra pikarika any Antsiranana. Teboka telo lehibe no isan'ny atao vaindroan-draharaha hoy ny filoha nandritra ny fiananana nataony teny Mahamasina ary no mafisiny tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny 20 Desambra lasa teo. Voalohany ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny fanaovana laharam-pahamihana ny lafin'ny sosialin'ny vahoaka malagasy. Faharoa ny fampiroboroboana ny indostria sy ny famoronana asa ary fahatelo
Ny fametrahana fanjakana tsara tantana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny rafi-pitantanana, ny asa mpanjakana sy ny ady amin'ny kolikoly. Sarotra ny nona fa ho tanteraka izany. Raha tsy ny mpitondra ny manome ohatra voalohany ny alaina tahaka. Tsy hisy fanjakana tsara tantana raha tsy misy mangarahara amin'ny fampiasana sy ny fandaniana volam-panjakana izay volam-bahoaka. Omena vola zay ny fidy anao, omena zao jiro zao mba ialana amin'ny jiro kapoaka. Tsy marina. Mbola mipetraka ary ny fantanina vola viaiza no nandaniana an'izany. Tsy ara-dalàna ny zavatra zaraina amin'ny vahoaka raha tsy mazava ny loharanom-bola ny vidianana azy. Mendrika ny afantatra ny marina ny vahoaka. Ankoatr'izay, mbola mitambesatra ary tsy afaka ambavan'ny malagasy ny fananan'ny filozo-pirenena frantsay. Tsy ny filazana fa hanao zavatra tsy vitan'ireo mpitondra ny fandimby tao anatin'ny 80 taona ka ho vitaina ao anatin'ny 5 taona. Ianareo zao fotoana zao masamy teny hoe zay zavatra tsy vitan'ny mpitondra rehetra ny fandimby tao anatin'ny 80 taona dia ho vitainay anatin'ny 5 taona. Marina ankitiny. Tena no tanterahanareo ny teninareo. Fa inona ny zavatra ny tanterahanareo ka tsy nataon'ny sasany teo aloha, tsy sahan'ny sasany natao, dia ny mamadika tanin-drazana. Mamerina indray ny fanjanahantany ka hatrany amin'ny filoham-pirenena mihitsy no mangataka naturalisation mandoalika eo anatrany firenenkafa. Raha mbola firenena Suisse io, Espagnol na États-Unis na Grande-Bretagne, mety nakipony malagasy ny masony fa saingy firenena nanjanaka anao. Mitontolona ho fanavotana ny Madagasikara raha ny fanazavana ka tsy anekena intsony ho ao ambany jokany vahiny izay nanjanaka ny Madagasikara. Fotoana zao hirosona amin'ny fanovana ka ho malagasy no masy mandidy amin'ny taniny. Fa ny ho-kevitra izay isan'ny foto-kevitra ijoroany ny ray aman-dreny ara-drazana, mpanao politika, firaisam-mony-pirenena sy ireo vahoaka maro anisa tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana natao amboletra farany teo iny. Indraimbava amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia namokatra ny tontolon'ny baolina kitra teto amintsika raha atao jeritodika ity taona 2024 ity ho ny mpanazatra androany. Ny fanamafisana ny fampifondronana matesika no tokony imasona ary ny fanomezana fampiofanana ireo mpanazatra. Ilana ihany koa ny fanampiana ireo école de foot izay tany ketsan'ny baolina kitra ho hiatrany ny fanazavana. Ho an'ity taona 2024 ity nametraka vokatra tsara ho antontolon'ny fanatanjahantena malagasy ny taranja baolina kitra. Raha nambarandreo teknisianina amin'ity taranja ity. Tsara ny vokatra azo nibareny Madagasikara amin'ny ankapobeny noho ny ezaka natao indrindra fa nifisia ny fampifondronana matetika ho an'ireo mpilalao avy eto an-toerana ary ny fampiofanana ny mpanazatra. Tokony misy zany ny fampifondronana amin'le banketana satria ny vokatra ny arahana hita. Zany hoe coach roa zany avy any France sûr fa amesy atrekefa ho an'ny eto tanàna dia ny eto tanàna koa mila former, mila manao formation zany ny bandikely eto amin'ny tanàna, ny entraîneur na ny joueur satria ny arahana hita izy zany nisy ny ezaka natao dia nisy koa vokatra dia tokony hoe tsy andegenendray manditsika dia mitrindrova fa tokony hotoizana foana zany zay zavatra rehetrarehetra zay ahafahana mandeha lavitra be. Ary zany mino fa raha ohatra ka misy zany mitoy ny cohésion sy ny rehetrarehetra eto amintsika dia andeha io satria ny arahana hita hoe ireny zao vokatra dia le bandikely eto amin'ny tanàna zany mba mila ampanaovana stage bloqué kely zala satria sûr fa ezaka be da be ataon'ny FMF zao amin'ny tigreseo avy zao. Na izany nangina tanteraka ho ireo teknisian'ny baolina kitra trany ho an'ny sokajy vehivavy manokana no jerena. Ilaina ny fametrahana drafitra matipaika mba entina hampiroboroboana indray ny tolon'ny kitra ho an'ny zatovo vavy. Tokony hamafisany ihany koa ny fanampiana ireo école de foot raha ny fanazavana trano. Tsisy mirara mihitsy le vehivavy raha fijery koa satria tena ny compétition zareo zao ohatran'ny mangingina be. Dia za zany mino hoe amin'ny 2024 io ny vehivavy asiana lomba asiana jeritodika kely satria ry zareo lasa manao baolina pokotany izy dia manao championnat kely ery dia manao championnat kely dia matotoy ndray. Za zany mino tena mino hoe 2024 io ho jerena Baria dia ho jerena koa ireo vehivavy manao baolina eto Madagasikara satria za mahita hoe manana tena mahay baolina ilay izy fa eo amin'le fanairanairanana sy le compétition zany zareo tsy ampy dia manjary mandeha amin'ny tsy tokony ilay izy any amin'ny base ny dia any amin'ny fototsany amin'ny tany kely any amin'le bandikely. Raha zao tsika mamola vola bandikely 2010 taona dia afaka 3 taona izy 20 taona sûr fa andeha lavitra be izy satria amena ny angataha koa zany dia mamena ny fédération navana ny ankizy kely mba amena vana izy amin'ny lafiny rehetrarehetra amena terrain
dia ny antelon'ireo rehetrarehetra mba raha mba raha azo atao dia mba mena formation satria beta be ny école de foot ary maniry ohatry ny anana eto Madagasikara fa le terrain sy mifafandy zareo mivoatra amin'ny lafa ohatra hoe misy club zao tsisy matériel dia mba mangataka zany io mba mena vana ndraiky izy satria any mifototra tsisy afa-tsy zay io any amin'ny ankizy mifototra. ilaina araka izany ny fanohizana ny ezaka tsara efa natao tamin'ity taona ity raha ny fanazavana trany ary ny filohan'ny fédération vaovao izay efa nilomano tanteraka tamin'ny ity tontolo no ikitra ity. Amin'ny maresaka avy any ivelana dia olona misy 70 no namony ainy vokatry ny fanafihan'ny vondron-tafika tao Nigeria ny aliny sabotsy fo alahadeo ary olona manodidina ny 300 hafa no niratra. Ity olana ity izay efa niaina ny Nigeria antaonany maro izao saingy tsy mbola nanana paikady mazava hiadiana amin'izany ny fanjakana any an-toerana hatreto. Fanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Fianakaviana maro ao anatin'ny faritra maro ao Nigeria no mitsoka amin'izao fotoana noho ny fanafiana vondron-tafika izay nahafatesana olona misa 70 sy naharatrana olona misa 300 hafa indray ny aliny sabotsy voalahady teo. Miororo amin'ity olana isy fandriampahalemana ity ny vahoaka nigeriana. Efa antaonany maro izao no niaina tao anatin'izao i Nigeria saingy tsy mbola nisy politika mazava nentina ny adiana tamin'izany ny mpitondra nigeriana hatreto. Ity olana isy fandriampahalemana ity izay isan'ny fanambina petraky ny filoha vao nandray ny toerany ny volana Mey lasa teo. Mifanatra indray tompoko lasy tompoko vavy ny fampalalambavao tamin'ity alina ity isorana finy no nanjo izany hatramin'ny farany ny ekipa ny fampalalambavao dia mamy fotoananao ho amin'ny rahampitso amin'ny ora mahazatra. Mandram-piona tompoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.